Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Ny fifaliana lehibe indray lasa ny mba malalana eno amintsika amin'izao fotoana izao dia fahalebendray ny tenako mihaino aminao eto androany dia manona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy ny isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny Tompony ho amintsika tsirairay avy ary dia matoky sy mino ary havana malala fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Ny fiadanan'ny Tompony ho amintsika menakavy dia samy tahin'ny Tompo isika rehetra rehetra. Alleluia. Ifampiarahaba isika. Fa andrasoloha. Eny ary ifampiarahaba-tsika rehefa eo fa milohan'ny zavatra aloha dia andaloantsika hivavaka miaraka amin'ny fotoana ampiaran-tanin'Andriamanitra dia avy eo tsika nonona tsodrano dia avy eo tsika ifampiarahaba. Raha androany vao tonga miaraka aminay dia tetena aminay tsika sendasendra koa natokavana fa tena misy raha ilahan'ny Tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany isika tsirairay avy. Tahian Jesosy ary tsika andao ampandrosika navavitsika Angèle Pagès hivavaka miaraka amin'ny fotoana ampiaran-tanin'Andriamanitra. Tahian Tompo ary navavy Pagès anao ny fiterenana. Tahian Jesosy pasteur dia tahian Jesosy tsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao ho fanomboana amin'ny fotoana dia hivavaka isika miaraka amin'ny fotoana rehetra eo ambanin'ny fitarian'Andriamanitra. Ry rainay tsara indrindra izany an-danitra mbola misaotra anao izay Tompo raha mbola tonga natrehanao indray amin'izao fotoana izao. Misaotra anao no tompon'andro androany izay nomenao anay Jesosy. Misaotra anao no fotoana izay mbola nomenao anay tsirairay avokoa Tompo malala ahafahanay mandre ny teninao. Isaoranay anao betsaka izany Tompo. Amin'izao fotoana izao izay Jesosy dia mametraka feno eo natrehanao ny fotoana rehetra Jesosy io.
Hita manokana ny mpanomponao izay mitondra amin'ny teninao ianao Jesosy, sy ianao mitraka miteny eo ambavan'izy ireny, ary mivavaka izay Jesosy ho an'izay rehetra mandre ny teninao n'aiza n'aiza toerana misy azy tompo malala, mety elanelan'ny kilometera maro izay mandreza amin'ny teninao izany, nefa mangataka anao izay Jesosy eo, hamangy isa-tokantrano ianao Jesosy, hamangy isam-batan'olona ianao ny amin'ny teninao izay voambara eto Jesosy tsy verina aminao foana ny teninao tompo raha tsy mahatamiteraka izay nilana azy zany, matoky tamiteraka Jesosy fa ho an'ireo izay rehetra manaraka izao fandarana izao dia samy handray eo anatrehanao Jesosy samy ho fino izay rehetra banga eo amin'ny fiainana izy, ao ny marary Jesosy noho ny fanasitrana amin'ny tsirairay avy izay manaraka izao fotoana izao, ao ny mety manana olana amin'izao fotoana izao ihany ianao Jesosy eo, dia efa mivaolana ho an'ny tsirairay avy, matoky tamiteraka Jesosy malala fa tsisy hiala magneto izay rehetra tonga, izay rehetra mandre ny feonao n'aiza n'aiza Jesosy eo, fa mifanamasonao mahery nefa hiasa amin'izy ireny tsirairay avy, ary matoky tompo malala fa ninonina Jesosy ampiasainay eto dia apetraka am-pelantananao izany, ianao ny aro Jesosy malala ny fifandraisana izay ampelezana ny teninao Jesosy, na ny hira fiderana atao eto Jesosy na ny vavaka na ny teninao dia apetraka manontolo eo ambany fahefanao masina, mankasitraka indrindra Jesosy efa mitantanteraka ny fotoana rehetra ianao, efa mitantanteraka ny tsirairay avy izay mandre ny teninao ianao, misaotra indrindra tompo, mankasitraka anao zahay ary amin'ny anara maherinao nazona mangataka izany vavaka izany, misaotra Jesosy amen. Alléluia, mankasitraka ninanao raha nambavy Angèle Pagès anatin'izay vavaka mampiezana etinao izay dia Jesosy any maro fitia, mitombositra, mitombofa soavana, mahireza foana amin'ny asan'ny tompo, dia ny tanan'Andriamanitra ny hikasika antsika tsirairay avy indray mahireza isika tsirairay avy. Ifampiarahontsika fa Raha ny tsodrano amin'izao fotoana izao, mialatsiny nampiandrikelinareo. Ao amin'ny Isaia 2:20 andininy 4-5 no tsodrantsika amin'ity androany ity. Isaia 2:20 andininy 4-5 ny tsodrano izay raisitsika amin'ity androany ity. Minaran'i Jesosy mivaky toy izao. Fa izao lazain'i Jehovah Tompo, tany Egypta no nidinan'ny loko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany, ary ny Asiriana koa ny Asiriana koa nampahory azy tsy ahoana, ary ankehitriny inona no ataoko eto Jehovah, fandrabona tsy ahoana ny oloko. Ny mpanapaka azy dia manakora azy ho Jehovah, ary mandrakariva dia hamavona mandritra ny andro ny anarako, koa ny oloko dia halala ny anarako, eny amin'izany dia ho fantany fa izany ny teny hoe ity aho. Halleluia, amen. Raha ianao mety haran'izany hoe zavatra tsy ampozinao, tsy azonao mihitsy fa maninona, ohatry ny misy zavatra mitrangatranga aminao, ohatry ny ampahorian'ny fahavalo tsy fantatra tampotampoka sy ny sisa zany ianao, dia Jehovah rehefa mandalo ady ohatr'izay tsika dia manontany Jehovah hoe inona ny ataoko eto, ary ankehitriny inona no ataoko eto Jehovah, zany hoe miteny Jehovah hoe fa maninona no mipetraka fotsiny eto, fa dihidina fa jerena ny nanaovan'ny fahavalon'ny zanako hoe tsy mipetraka amin'izao fotsiny aho izy Jehovah, fa hiteny hoe ity aho. Halleluia, hamonjy anao ny Andriamanitra raha misy ady lalovanao amin'izao fotoana izao, raha misy fahavalo mampahory anao amin'izao fotoana izao, tena hetsika Jehovah. Halleluia, amin'ny anaran'i Jesosy no hamonako izany tsodrano izany ho amintsika rehetrarehetra. Tahian Jesosy ary Mery Sobe anjahana ao Arabia Saodita,
Rosemina France, Erika Rak France, Tsira Moramel France, Yama Koweït, Someva France, Marie-Jo États-Unis, Jesosy Palesy Madagascar, Erika Rak France, Mapiona France, Bersava Koweït, Mirandria Malala Allemagne, Rantanina Marie Charline Madagascar, Manamtso France, Rantanina Marie Charline Madagascar, Kadaka Malala France, Ingrinandrena Solo France, Asina Apostolo Madagascar, Ekirandrena Solo Madagascar, Totsy Jesosy mandrakizay Allemagne, Fianarakoto France, Itody Noéline France, Antra Clarisse Madagascar, Artisanat de Madagascar France, Eliana Merniana France, Nashimi Koweït, Jessica Patici France, Marie-Angela Dubaï, Lavlitina France, Elisa Tsiala Madagascar, Taïn Jesosy Someva France, Lazana Sylvie Koweït, Taïn Jesosy Sondola Koweït, Lazana Sylvie efa noteneniko teo, Andrina Suzel Suisse, Marie-Jo États-Unis, Niana Mainso Italie, tonga soa daholo, Alleloia. Tainy tompontsika menakavy dia tonga soa daholo, dia sisy isorina lina atsika menakavy zany tsotran'izany tanteraka amintsika anie. Alleloia. Ary eto ka namafisana an'izany ty hira ameko anao ty androany atolotra antsika mpitiavana be. Azo antoka. Alleloia. Tsara antoka tsika miaraka amin'ny Jehova. Amin'ny Baiboly dia misy Jehova manao fanekena mihitsy hoe za hiantoka. Ny nanekeny Jehova hiantoka ny zanak'Israely. Misy ora-mandry zany eo amin'ny Baiboly eo. Ny Jehova Andriamanitra zany miantoka. Miantoka. Manaiky hiantoka antsika izy amin'ny lalaka lehantsika. Inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Misaotra an'Andriamanitra aloha ny any ijoroka volombelona. Androany tsika dia ijoroka volombelona. Inona ny zavatra mahafinaritra zavatra azonao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra? Mety misy fiarovany anao, ve misy fitahinana ataony, misy valim-bavaka, misy tsy fantatro fa andro isika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra dia sokafantsika amin'ny fijoroka volombelona ny fotoana. Ijoroka volombelona ny tenako dia asiana hira mandeha dia aorina ny hira dia mba hamaky ny fijoroka volombelona vitsivitsy avy aminareo ny tenako ny any ijoroka volombelona amin'ireo dia ny fahavitan'ny seminarantsika ny mididy 10 nandritra ny 10 andro. Tsy haiko aloha nareo fa izay manokana tao ambadiky ny seminary dia mba nidira pasoavana. Halleloia. Mba nisy pasoavan'Andriamanitra nitranga tao amin'ny fiainanay vao vita mihitsy ny seminary iny dia tena tsapa hoe tena misy varim-pity. Halleloia. Ary dia tena hoe tototra saoma tsara ka iny dia tena isaorana an'Andriamanitra mihitsy satria tsy herina tanjaka fa fahasoavan'Andriamanitra sy ny herina fanamasina nahavitantsika teto amin'ny andramoka izao na totosany seminary. Seminary tsy dia fahita ary tsy dia misy mpanao zany fa nefa kosa ataontsika satria antoky ny fiainantsika sy antoky ny fiainantsika mandrakizay mihitsy. Aza adiny fa amin'ny sabata ho avy izao tsika dia mbola misy tohiny. Alleloia. Mbola misy tohiny ny seminary antsika. Nasiako nampatsiahy moa nareo tamin'ny sabata inona ny seminary antsika amin'ny sabata dia ohatrany tsisy nanoratra. Adinonareo hoe inona ny seminary ataontsika amin'ny sabata. Izany afaka manoratra an'izay. Ilay voalaza tao amin'ny Hébreu 7 tsy tadidinareo. Voalazatsika tao amin'ny Hébreu 7 fa izao Hébreu 7:1. Adiny fahatelo. Ary tao anatin'ny efitra lamba faharoa no nisy tabernakely izy atao hoe fitoerana masina indrindra, izay nisy lovia volamena fandorana didin-kazo manitra sy ny fiaran'ny fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa. Tao anatin'io nisy vilany volamena izay nitoeran'ny mana sy ny tahiny arona izay nitsimoka ary mivato fisaky ny fanekena. Rehefa tsika avy any amin'ny farany dia mivato fisaky ny fanekena no nataontsika seminary voalohany rehetra amin'ny 10 andro satria ny didy 10 ny fanekena izay nataon'Andriamanitra. Misaotra ny tojo nanoratra. Ny seminary antsika faharoa izay ataontsika amin'ny sabata izao toy an'iny ihany dia seminaran'ny tahiny arona. Resaka mirakla zany io, resaka fahagagana zany io, resaka momba ny fahagagana zany tsika amin'ny sabata ho avy izao. Ka raha ohatra
mitory momba ny Gilgal tsika. Dia tao Didiova tao aorianany séminaire Gilgal dia tena tafita tao ambadiky Jordan daholo tsika. Alleluia. Ka raha ohatra tsika nandalo ny séminaire ny 10 dia mino fa nitombo tamin'ny fahamasina sy ny fahatoran'Andriamanitra daholo tsika sy ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny sabata zao raha hiresaka momba ny tehiny Aron tsika, séminaire ny tehiny Aron, dia resaka momba ny fahagagana dia antenaina zany. Alleluia. Fa isy iaina an'izany fahagagana zany tsika. Ety am-panomboana dia manasa anareo. Misy aminareo misy olona mieritreritra misy fahagagana sisa vao avy zavatra angata hoe fahagagana sisa vao iovy zavatra eo aminazy io, fahagagana sisa vao sitrana io aretiny io, zany tena dia fahagagana raha ty aretiko ty no sitrana. Dia tonga avy ianao amin'ny sabata miaraka aminay ao anaty zoma, manomboka amin'ny maraina ao anaty zoma manaraka ny commencement tsika iaina an'izany hoe séminaire ny fahagagana. Ho anareo izay tena manan-javatra tena hoe hiandrasana fahagagana dia mahita anareo mifadia hanina amin'ny sabata, mifadia hanina amin'ny sabata. Dia ho hitanao fa tsika koa dia tsy mitovy koa tsika raha tsy misy zavatra rahanao anatin'izay. Tsika tsy manao kilalao fa zatra hitarihan'ny fanahin'Andriamanitra tsika dia ataontsika dia handrandratsika vokany. Alleluia. Ianareo reny manana aretina tsy mety sitrany re mihitsy hoe zany hoe fahagagana ty raha ho sitrana. Tonga avy angeo amin'ny sabata séminaire ny tehiny Aron. Inona ny zavatra tsy vitan'ny tehiny Aron, resaka momba an'izany tsika amin'io. Nareo manana olana tsy mety voavary amin'izay fozy nareo fahagagana aloha raha tia ny va dia tonga ava miaraka aminay ndao itsika mbavaka ndao andalo an'izany séminaire zany. Nareo le manana an'ilay zavatra efa fiainana nefa tsy ozy nareo tena marina ty fahagagana ty fiainantsika ty io dia tonga ava ary raha fantatra hoe fahagagana sisa ny andrasanao. Alleluia. Na ny fiainam-pitiavana hoe fahagagana hoy zao raha mbola hody ny Ramsey iny dia tonga ava ange. Alleluia. Fa za matoky sy mino fahaorinan'io indray ny herinandro manaraka an'io ho fijona vavolombelona momba ny amin'ny fahagagana ataon'Andriamanitra ilay ny iainantsika. Manana finoana mino an'izany nareo fa za aloha mino an'izany. Tsy hanao an'io raha tsy mino an'izany. Tsy hanao an'io séminaire raha tsy mino an'izany. Ka dia manasa antsika. Ina moa hoe manasa e? Manasa zany tsy hoe mitady olona firy be dia be aman-jatony tsika ilay manasa fa nareo rehefa manaraka ireo tokony ahita tombony sy tsirony amin'izany ange nareo ireo e. Alleluia. Ka dia tadian'ny tompo tadidiova tsika rehetra dia efa isan'ny ao anatin'ny mpianatra 70 lahy tsika. Ireo akaikikaiky an'i Jesosy tsika ireo zao 70 lahy. Dia misy ny 12 lahy, dia misy ny 3 lahy, Petera sy Jakoba sy John naveriko foana izay. Alleluia. Koa dia tahian'ny tompo e. Amin'ny sabata tsika hiresaka momba an'izay indray. Izay ny fahagagana voalohany, izay ny témoignage voalohany tena tahian'ny tompo ny hoe hery nahatanteraka ny séminaire voalohany dia momba ny vato fisaky ny 10 vato fisaky ny fanekena. Alleluia. Fa ary manarakaraka izany izy zavatra iray izay manamboarina kely izay teo am-pelantanana moka tamin'ny lahady izy io namboarina dia tsy nety. Natao omaly dia tsy nety. Fa natao androany dia nety. Alleluia. Tena tsara ny tompo tsara ny tompo. Ny tahin'Andriamanitra zany e. Dia izay namboarina dia vita soma tsara dia ho azo ny voninahitra. Izy ho avombelona aminareo. Anjaranareo indray zao fa zao atolotra mpitiavana be arao ty ry tiako mihitsy ianao tena natoky an'izany androany e. Tena azo antoka ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra dia tena tsara antoka fa tsy vitany hoe azo antoka fa tena tsara antoka mihitsy. Mino finaritra ary tsika dia soratana fijona vavolombelona izay ataonao amin'izay voninahitra ho an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Mino finaritra. Tahiany Jesosy. Thank you.
Timba manakante, Ramon Seso, Giant Lantani, Vitalisi, Machavuto, Tuma, Ando Sufa Mulateyana, Rayamisi, Sambatila, Nanumetu, Kianata. Manjatisa Isa Nominana Namesale Lumisia Sachi Titsimanda Ayanda Ramuleti Tena Kasana Yakadina Soti Tebite, Ia, Ifona Sara Duka. Fanta Giuffani Tonta, mi sembra non mandarlo, tu l'unica, sono una luce mala, a sofa mi mandano, e si uffa, ti non ci sei, fanno ma, non fia, non sono paradiso su. Fanta Giuffani Tonta, mi sembra non mandarlo, tu l'unica, sono una luce mala, a sofa mi mandano, e si uffa, ti non ci sei, fanno ma, non fia, non sono paradiso su. Isa mi mandano mesale, lumisia, saci, si mandano, ayano, ramuleti, fakutena, kasala. Nakaya na rinse soti, tebite, ia, ifona salam duka. Isa, lumimana, mesale, lumisia, sachi, simanda, ayana, ramuleti, fakutena, kasala. Yakadina rinse soti, tebite, ia, ifona salam duka. Alléluia. Tena tiako iniriny ravana. Iniriny zany tena teneniko anareo mihitsy hoe mampahery anahy mihitsiny izy. Tena mampahery anahako mihitsiny satria tena hoe rehefa menon'izy iny dia ohatran'ny courage be zany mihitsy ao anatin'ny eritreritro hoe tena tsara antoka tokoa zany fiainako izany miaraka amin'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Tsika mamaky fitsona vavolombelona. Vakina voalohany ny rahalatojo misaotra ny tojo nanoratra ny tontolo androko androany somaly dia soraka an'izao fa nahita fity be zany teny ampiasana sady nahazo teny mamy be
mahazo fanomezana ihany koa ndry farikileriza aleloia tenay jesosy teraiko jesosy tera koa jesosy ny azo nanome sakafo sazo any amenakavy aleloia amen misaotra tojo hoy nitody misaotra nitody hoe voninahitro n'andriamanitra reny any fahasalama tsara zay menakavy no tsy naheno loza ary tonga soa eto indray aleloia amen hoe erika hoe misaotra ny erika koa aleloia misaotra jesosy fa androany tena lamina be asa mandraraha rehetra natao sady mbola nomeny hery sy fahasalamana ary mbola narovany ihany koa zay menakavy kely dia tonga atao trano somatsara amen aleloia misaotra n'andriamanitra ny fitantanana nandritra ny tontolo andro fa n'andriamanitra voninahitra hoy berta amen misaotra berta hoy mameo misaotra n'andriamanitra fa milamina tsara ny tontolo andro vita daholo zay natao rehetra sady fe fahasalamana misaotra ny mamitsika hoy lina hoe aleloia misaotra n'andriamanitra lehibe amin'ny isotry ny fahita-pitiomeny amin'ny asa azo somatsara koa ny entanana farana vita tao anatin'ny filaminana koa ny asa mandraraha rehetra androany tapahoana somatsara atao ndrandray izay menakavy kely dia raina jesosy voninahitra ho azy irery any amen aleloia misaotra ho izay linava makasika nira haikoa linava makasika nira hoy mierisobe anjany misaotra jesosy mbola nomeny tombonandro androany fa nilamina tsara ny asako tena fiarovana tena feno fiarovana amen ny tompo jonatana tonga sokoa soameva hoy soameva tenay jesosy manava vita somatsara ny zourne mbola nahazo fahasalamana hatrany voninahitro andriamanitra velona tompony sabata irery any amen misaotra ny soameva isika aleloia zay aloha no hitako zay no hitako ato misaotra n'andriamanitra isika misaotra nareo rehetra ihany koa na naika ame voninahitra n'andriamanitra fa dia ho azy ny voninahitra mandrakizay amen atsika hiditra amin'ny toloteny avy hatrany avy eto moa filazana amin'ny sabata zay rehefa miditra seminaire manaraka reo an'izay tara toparintsika reo to dia ampandrotsika nambavitsika $100 izy nitondrantsika anatin'ny tenin'andriamanitra amin'izao fotoan'izao $100 anao ny fitenenana Aleluia. Dia manona fiadanana Jesosy Kristy ho antsika rehetrarehetra dia misaotra betsaka pastera nanome fitenenana tain'i Jesosy pastera dia fifaliana raiso fahasoavana lehibe ho ary mbola afaka hizaray ity tenin'Andriamanitra ity dia raiso arobebonao fa hijery ny tenin'Andriamanitra antsika androany hiarahantsika hifampahery. Aleloia. Dia izany tenin'Andriamanitra izay hozarintsika androany hitanao any amin'ny boky Isaia 7:7 vakitsika amin'ny andininy 4, Isaia 7:7 vakitsika amin'ny andininy 4 dia raha samby mahita izany teny izany antsika dia hiaraka mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy kosa foana ny nesasarako zava-poana sy tsintsiny no nandaniako ny heroko kanefa ao amin'ny Jehovah ny rariny tokony ho ary ny valin'ny asako dia ao amin'Andriamanitra. Aleloia. Amen. Dia raha ataontsika lohateny kely ity toriteny ity, amin'iza ny tokony azahoanao rariny? Iza ny tokony azahoanao rariny? Atsika amin'izao fiainana iainantsika izao moa samby olona samby hoe mitady rariny daholo atsika amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika samby hoe tady rariny izany. Kanefa ny zavatra misy araka ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika teo hoe foana ny sasarako zava-poana sy tsintsiny nandaniako ny heroko. Betsaka tokoa ny olona amin'izao fotoana izao tena mahatsapa an'ity tena lany tamin'iny zavatra iny ny heroko nefa tena tsintsina tsy nahitako vokatsoany. Mahita zany antsika eto hoe ny olona anankiray tena nandany heriny izy tamin'ny zavatra anankiray tena efa niezaka nandany hery nandany fotoana fa tsy nahitany vokany mihitsy ny zavatra nataony. Zany hoe efa ndalany fahakiviana zany, efa ndalany hoe fahikiviny satria ny heriny rehetrarehetra ny fotoanany efa lany nefa tsy nisy voka ary tsintsina. Mahita an'izany antsika eto. Eny tena betsaka tokoa ny mandalo amin'izany amin'izao fotoana izay hitantsika amin'izao fotoana izao hoe mety mahita antsika amin'ny olona anankiray efa manao ny asa miezaka manao ny asa manao ny zavatra rehetrarehetra ohatra hoe misy varotra zany mitady vola zany ataony efa miezaka mifoha maraina zany efa ny hery rehetrarehetra lanina amin'ny asa iny fa nefa ohatra
tsy voka ny zavatra ataony, ohatra ny mahatsapa izy hery lany tany fa nefa dia tsy arakaraka ny hery sy ny fotoana lany ny zava-misy. Na ohatra hoe marary ny olona anankiray, efa nitetezina daholo reto dokotera rehetrarehetra reto, efa nohanina daholo ny fanafody rehetrarehetra, ty manasitrany tsy mbola anatina aretina mihitsy. Mety naboaka ity teny ity koa izy hoe foana ny sasarako hoe zava-poana sy tsinitsinina nandaniako ny heriko. Mety koa hoe efa miezaka anao manaja ohatra hoe olona tianao ohatra, miezaka ataonao daholo ny zavatra rehetrarehetra tonga izy ho tianao, nefa voameka izy lasa, voameka anao tsy tsaroany mihitsy, voameka anao tena hoe atakalon'olona hafa. Dia koa anao tafitena zava-poana no nataoko tamin'iny, mba fa niezaka ny zanakaty, niezaka nanaja iny olona iny, nefa izao mihitsy zavatra iainako hoe tsinitsinina zava-poana iainan'ity teny ity. Na ohatra hoe miezaka koa anao ohatra amin'ny asa izay ataonao zany, fa miezaka mihitsy ianao manaja patron miteny hoe miditra amin'ny enina, mety hoe miditra amin'ny 5 minitra ianao efa tonga any am-piasana, satria nanino mba te takirariny amin'ny patron mba te hasitrika amin'ny patron nefa tsy arakaraka an'izany mety zavatra hitanao, voameka ny zavatra hafa mihitsy zavatra hitanao, na misy mety hoe voaroka mihitsy aza anao, satria tsy fanaraka amin'ny zefo io, nefa fa niezaka nandany ny herinao, niezaka anao nanaja, fa tsy lasa mihitsy, tsinitsiny mihitsy, mety efa kivy ianao mety betsaka ny zavatra izay efa nataonao nilazana ity hoe foana ry zava-poana ry ny heriko lany tamin'izao, nefa tsy nisy vokany mihitsy. Androany ry havana aza mijanona amin'izany. Mety ianao hoe izany mety izany anjarako hoe tsy anjaranao izany ry havana, misy anjara tsara anao io, manana sahaza tsara anao, manana anjara tsara anao fa any amin'Andriamanitra. Tsy nahazo rarina tany amin'ny olona manodidina anao, fa mahazo rarina amin'Andriamanitra ny ianao ndao hiditra ao an-tranon'i Jehovah. Jesosy tompony sabata, haleloia, ndao nitohizantsika kanefa ao amin'ny Jehovah ny rariny tokoko ary ny valin'ny asako dia ao amin'ny Andriamanitra. Haleloia, izany ry havana. Tsy nahita rariny tamin'ny zavatra rehetrarehetra ny teneniko tereny ianao, amin'ny Jehovah no ataonao rariny. Mety miakatra fitsarana anao, tsy fantako. Mety efa nalainao daholo ny olona mahay zavatra rehetrarehetra ho ataonao hoe hiaro anao zany hahatonga anao voaka-paletina. Voameka hoe tsy voaboaka mihitsy, voameka lasa misy problème be dia be. Ndao ry havana mitsifora teo an-tranon'i Jehovah. Ndao ry havana manakina Jesosy tompony sabata. Fa ianao ry havana, raha ianao mahita rariny ao amin'ny Jesosy, ao amin'Andriamanitra anao mahita rariny, mazava ho azy ry havana, izay rehetrarehetra lalovanao, Andriamanitra ny afaka mikasika ny zavatra rehetrarehetra izy no mpanjaka, izy ambony ny zavatra rehetrarehetra. Io problème tsioka io mbola tsy problème io ankilan'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra zany miteny zanako tsy maintsy voakako mpandresy, zanako tsy maintsy sitraniko, zanako tsy maintsy atako an'izao, niza mahery, ninona eo anoloanao, dia tsy maintsy mandresy ianao, tsy maintsy sitrana anao. Aleloia, tsy maintsy mandresy ohatra hoe misy zavatra lalovanao efa eritreretranao tao dia tsy entana hifitra mihitsy, tao tsy maintsy hoe mety ho mety tena afa-baraka mihitsy izany ndraiky amin'ny zavatra anankiray. Tsy ary havana tsy afa-baraka izany ianao raha mahay mitady ny olona ny tokony azahoanao rariny, tsy amin'izy izany fa amin'Andriamanitra. Na andadidady tahaka ahoana antsika eo anoloan'ny fahavalo, eo anoloan'ny zavatra mampahorentsika, aneo antsika hoe izany tsy diso, izany tokony ahazo zavatra soa aminao. Olombelona izy ry havana, ndao izany fifonana izany hery laniantsika amin'izany, ndao laniantsika amin'Andriamanitra ry havana. Ndao tsika ndongoalitra eo anatrehan'Andriamanitra, hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra fa ao no ataontsika rariny. Ampahorian'ny patronao, ndao teny ampangentsika Jesosy, ndao hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra, ndao tsika andeha hitady rariny amin'Andriamanitra, anetry tena eo anatrehan'Andriamanitra, tsika hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, hiditra ao an-tranon'i Jehovah tsika, fa aminy io
rary ny tokony hozika. Amin'ny io azahoantsika valy ny io asantsika io ry havana. Haleloia. Izy no afaka ampandresenao. Amen. Tadidio ry havana any amin'ny bokin'ny Exodosy, amin'ny bokin'ny Exodosy afaka vakianao ny tantaran'ny zanak'Israely izay andevy tany Egypte 400 taona. Be ilay zany lany hery tao anatin'izany. Nandeha ny zavatra maro ny aretan'izy ireo tao anatin'izany ry havana 400 taona izany. Tsisy fiantrana mihitsy Farao mba hoe nahinan-kinika mba aoka izany 400 taona betsaka izy zany. Tsy nanao an'izany mihitsy Farao. Teny Farao mandra-pahafatin'izy ireo mihitsy ho andevo eo mihitsy. Fa nefa ry havana ny zanak'Israely dia nitarena satria tsapan'izy ireo fa manana Andriamanitra ny tsika indao tsika hitarena. Nitarena tamin'i Jehovah izy ireo dia renin'Andriamanitra ny fitarenana izay nataon'ny zanak'Israely. Dia tonga amin'izay ny Andriamanitra namonjy ny zanak'Israely. Tena afaka teo an-tanan'ny Farao. Halleluja. Tarena teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo dia nalefa'Andriamanitra amin'izay Mosesy nandeha solon-tenan'Andriamanitra nandeha nanafitra ny zanak'Israely dia afaka soamantsara dia tonga tany Kanana ny zanak'Israely. Dia tsy nahita rariny teo amin'ny Farao izy ireo. Na dia hitan'ny Farao hoe fa tena fa misy hitan'ny Farao izy ireo fa reraka. Hitany izy ireo fa tena fa misy tena hoe reraka amin'ny asa izay atao hoe fa nefa ry havana dia Farao tsy nahinan-kinika izany mihitsy. Vao meka nataony mafy isan'andro isan'andro miasa izy ireo. Fa rehefa niantsoan'Andriamanitra ry havana nahinan-kinika. Io arahananao io ranomasonao io tsy any amin'ny olona anao tokony andeha hitarena fa ao amin'ny Jehovah. Io ranomasonao io arahanao io fonao marary io anao mitebiteby lava io. Andriamanitra manana fo miantra anao dia mahita rariny aminy ianao dia ataony mandresy. Ry havana rariny ho anao io amin'Andriamanitra. Halleluja. Amin'Andriamanitra. Aza mitady zavatra be dia be izany ianao amin'izao fiainana izao. Fandaony ry havana. Daontsika ry havana anatona an'Andriamanitra. Daontsika netriteny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy resy izany ianao. Tsy potika izany ianao. Mbola manana anjara tsara ianao ry havana fa aza kivy izany. Raha mandalonja ny zavatra izany ianao. Mitadiava rariny amin'Andriamanitra. Manatona an'Andriamanitra. Mibebaha fa ampandresenao any izy. Halleluja. Dia za koa anie ry havana tena taloha ry havana tena tena nandalo fahoriana mihitsy taty an-tany Arabo ty. Tena nampahorian'ny patron ny karama misy fotoana tsy azo mihitsy, ny torimaso tsy ampy mihitsy. Tadidiko ry havana tamin'izaho vao tonga taty fotoanan'ny Ramadan. Amin'izay ny ry havana dia amin'ny 9 maraina vao matory mifoha amin'izany ny filo amin'ny 7 efa mifoha. Izany hoe ny heriko rehetrarehetra izay lany tao tsy nanana fo niantra tamiko mihitsy izy ireo. Tsy vitan'izany ny karamako aza dia mbola tena sarotra be mihitsy izany hoe azo karama izany efa ampiarahany amin'ny ranomaso. Izay ny mila vola ny Madagasikara mamako dia mila vola. Tsy mahinan-kinika mihitsy izy ireo, tsy miantra mihitsy anie. Fa rehefa niantso an'Andriamanitra ry havana tena nivavaka. Izao ry havana dia tena voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana. Tena fa tsy miaina amin'ny zavatra tahaka an'izany ry havana. Efa amin'izao ry havana tsy hoe mitomany vao mahazo karama. Na dia misy fotoana azy ry havana dia mbola tsy tapitra io farany volana io efa mandray ny karama. Satria nanao ahoana ry havana dia mivavaka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra niantra. Hitan'Andriamanitra ny ranomaso. Niantra izy dia nikasiny ny patron hoe tsy misy mahasakana Andriamanitra rehefa hiasa ry havana fa ny sakana antsika dia matetika ny olona efa miaina mety hoe fanjaroko ty fa izao moa fa izao ny misy dia izao ny hena. Tsy ry havana manana anjara tsara anao amin'Andriamanitra. Halleluja. Amin'izao ry havana tena matsapa tena hoe sambatra amin'izao tena niantra tamiko Andriamanitra tena efa tsy mandalo amin'izany hoe fampahoriana mafy be izany amin'izao fotoana izao. Satria nahita rariny tao amin'Andriamanitra fa tsy tamin'ny patron nahitako rariny fa tamin'i Jehovah. Halleluja. Nikasihan'ny patron dia amin'izao ry havana dia rehefa tonga ny sabata dia mba afaka miatrika sabata ry havana. Taloha tena tsy manana izany 3 lera ihany mba matory. Aiza ho ny fotoana tandreman'ny sabata. Fa amin'izao sabata ry havana dia afaka miankoka eo anatrehan'Andriamanitra. Niteny tamin'ny patron tsy hiasa rehefa sabata satria mivavaka izahay. Za tsy nitsinona ihany
tsisy zavatra vitako fa noho ny Andriamanitra izay nahitrako rariny dia izy nikasika ny patron dia lasa nanenky patron voninahitra dia ho an'Andriamanitra reriany dia tsy nitsinona ihany ary havana fa noho ny le Andriamanitra ngeza ato anatiko dia afaka mamoaka ho mpandresiny amin'ny zavatra izay nolalovako ianao io dia afaka hoatra n'izay afaka moatra ny zavatra rehetrarehetra izany ianao raha manatona an'Andriamanitra. Aleloia. Dia izany teny nolazaiko tamintsika eto voninahitra ho an'Andriamanitra araka ny lohateny hoe amin'iza no tokony azahoana ho rariny ny rariny ho anao amin'ny Jehova. Aleloia. Andriamanitra no tokony azahoana ho rariny. Aleloia. Dia mankasitraka antsika rehetrarehetra naharitra ny eno dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany dia misaotra betsaka ny pastera nanome fitenenana dia tahian Jesosy pastera. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra ianao raha nambavy Sandra tamin'ny toriteny. Mamy be ilay toriteny sady mahafinaritra no mahakasika fo kely mampalahelo kely ilay ataon'ny patron tany Arabo. Fa izao, aleloia, ny tena mahafinaritra amin'ilay toriteny ilay nitantarany an'ilay izy aloha dia avy eo amin'izay ilay niovan'ilay izy. Aleloia. Izay tokoa ilay izy nge ravany. Ary mbola be dia be ny olona ataon'ny patron Arabo an'izany any tany Arabo any. Fa tsy misy eto amin'ny gropitsika eto amintsika eto misy olona maro. Ary any amin'ny tany Arabo betsaka indrindra amin'ny ankizy eto ato anatin'ny gropinay. Fa ny angiaminy ireo dia ohatr'izany daholo. Fa izao tsy ohatr'izany intsony. Misy amin'ireo afaka mametraka amin'ny patron mihitsy hoe za tsy miasa rehefa sabata. Dia mifanenjanenjana kely eo fa tsy miasa sabata ny farany. Misy amin'ireo mahazo fanomezana amin'ny patron Arabo amin'izao fotoana izao. Tsara nge izany. Izao nge ry havana malala. Ny zavatra rehetra afaka mitodika ho fahavalontsika ny olona rehetrarehetra. Ny tranga rehetrarehetra afaka mitodi-damosina amintsika rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra isika. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika, rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra isika, dia ohatran'ny zava-poana ilay zavatra mitranga any satria maninona? Izay ilay tenin'Andriamanitra. Hoy Isaia 7:24 fa ho kosa foana ny nisasarako, zava-poana sy tsinontsinona nandaniko ny heliko. Izany hoe nisasatra izany io olona io, nandany hery izany io olona io, nanao izay mety izany io olona io, nanao izay arak'izay trafiny heriny izany io olona io. Fa raha jerena amin'izany zavatra jerena izany foana, tsisy dika, nameno kitapo-goaka, ohatry ny hazakazaka fotsiny nefa tsy nisy vokany. Hazakazaka fotsiny nefa tsy nisy vokany. Firy moa ry havana ny olona mihazakazaka foana amin'izao fotoana izao, mandeha maraina atoandro hariva fa tsy misy inona vokany. Izany ny daholo ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Na any Madagasikara, na any amin'ny tany Arabo, n'aiza toerana misy ny olona anankiray, samy misy foana izany olona mitotototo, tsy mahita rariny izany, tsy mahita ninnininy izany. Misy hira taloha izay tsika fatateharindrina mahatadidy an'izany izy izay hoe atahita ve lera hoe ilay vao maneno akoho dia io rahalay fa mino akoho ma. Na ahonsa izany izy izany vao maneno akoho dia io rahalay fa mioma akoho ma. Na izy mahatadidy an'izany izy izany. Mampalahelo be. Resaka adi-tsainana lehilahy raim-pianakaviana izany. Aiza indray anio izy nahita asa hivelomana. Ny ankizy izy tsy mahalala ny tsy misy. Fa rehefa tonga dia iny dada hitondra zavatra dada nefa tsy misy. Misy rahalahy be dia be any Madagasikara feno rahalahy izao izany mahatonga ny olona higrevy. Feno rahalahy aty andafy koa ry havana misy rahalahy be dia be. Aty andafy koa misy olona miasa maraina atoandro hariva. Fa miteny an'izany mihitsy hoe foana ny nisasarako, zava-poana sy tsinotsinona no nandaniko ny heriko. Misy olona miazakazaka aty andafy aty, misy olona manana asa 2-3 anatin'iray andro. Aty koa be dia be ny asa azo atao. Misy olona aty miasa izy ny maraina, dia manana asa hafa indray izy ny après-midi, dia manana asa hafa indray izy ny hatrany amin'ny 12 lalàna. Karama telo indray raisina. Fa tsy mahatsangana ninninona.
linako mila tadidy aniriny mampalahelo iny iriny na tena mampalahelo iny iriny fa reny zao no tena tokony velomy reny ireny fa be deabe ny olona am'izao ohatry manatin'ireny tranga reny vao manenao koa de io rahalay famino koa de manontany hoe aiza ny ahita asa iveloma palahelo ary efa tamin'izany andro ny baiboly zany nisy ny lazana zany hoe foana ny nisa sarako ary zava-pona sy tsinotsinona no nandaniko ny heriko miasa zany ianao miezaka ianao manao ezaka ianao tena maraina amparivony ny andro ianao mitsemboka miazakazaka mitotototo fa foana sy zava-poana ary tsinotsinona zany ny vokatra mba azo zay zany hoe mandeha reo zany miaingy amin'ny 4 maraina de tonga ao an-tranonao amin'ny 9 alina de zao ny vokatra foana zava-poana ary tsinotsinona mampalahelo zany sa tsy mampalahelo de sika mampalahelo zany fa nytoy an'le teny nefa de misy hoe kanefa ao am' Jehova ny rary ny tokony ho aho ary valin'ny asako de ao amin'Andriamanitra ndikan'izany lay zany mamono ndray raha vakitsika zany de mamono ndray mifamono reo teny reo le foana nisa sarako zava-pona tsinotsinona nandaniko ny heriko ohatrany hoe zavatra efa lasa zany fa am'izao ao am' Jehova ny rary ny tokony ho aho ary ny valin'ny asako de ao amin'Andriamanitra de ohatrany tehiteny ndray zany hoe tsy iny angeny tena na hiazakazaka ianao na hanao inona ianao tsy zany ny zava-dehibe zava-poana zany ohatrany tehiteny misy teny zay manao hoe fitahiany Jehova firy moa Suzel no natadiko nazo an'izay masoratra hoe verset any Suzel tamin'ny nitsodrano Suzel tamin'ny fivadikanina tamin'ny séminaire fivadikanina tamin'ny fivadikanina ny fitahiany Jehova mampanankarena tsy azo ny fisasarana ampiana izany halleluia zany hoe na nisasatra zany ianao na nandany ny herinao ianao possible tsy misy ninininy reny ary na tsy misy ninininy reny nefa anao ny asa ny zava-mahafinaritra efa manana an'Andriamanitra ny olona ray de ao am' Jehova misy rariny tokony anao ina le rariny de reny ny sandola teo niasa ankizy tany amin'ny patron de tsy meny patron karana niasa mafy izy fa mbola tsy tao am' Jehova izy aloha ny olona tsy ao am' Jehova nge tsy afaka hiandrandra zavatra am' Jehova ny olona tsy tao am' Jehova nge tsy afaka hiandrandra zavatra am' Jehova ry avany raha misy dady anankiray manana mofo raha misy dady anankiray manana mofo de teteny amin'ireo ny ankizy rehetra eo an-tanàna ve afaka hiandrandra mofo amin'iny dada iny entiny amin'ny sachet ny mofo entiny ao an-tranony fa tsy zareny ny akanja obolina 10-22 misaotra ny Suzel alleluia fitahiany Jehova mampanankarena fa tsy azo ny fisasarana atao zany io zany no mamono an'ity verset ty hoe zava-poana foana ny sasarako ary zava-poana tsintsina nandaniko ny heriko fa i Suzel kosa mafinaritra maro zany commentaire ny am'zany ny anako taloha zany tsy mahazo karama teny volona sady voavono ndry tsy nahay nihinana hanina mba tsara zany vary andrahoana miampy mahampy herinandro de zarena anaty boîte de afany isan'andro miaraka amin'ny saosy tomaty tsy mahazo manokatra frizidera na dite ary tsy sotroana fa mangalatra efa tena reraka ny anako anatin'ny 3 taona latsaka fa am'izao 5 taona ny idirako teto fa alleluia azo ny karama amin'ny sakafo izay tiana voninahitra n'Andriamanitra reny misaotra ihany raha tsy nareo no miteny an'ireny tsy fantatry ny olona ny fisiany reny misaotra anao no mitemoiny azy man'Andriamanitra ny voninahitra de Jesosy hamarifianao ihany na ninona zany zao ihany maserotsy $100 zava-poana ny sasarany foana ny sasarany zava-poana sy tsinotsinona ny mandaniny heriny fa zao manana ny Jehova am'izay kosa ary izy de zao ao am' Jehova am'izay ny rariny tokony ho azy ary io Jehova Andriamanitsika io mahafinaritra an'io
dia io le mahay manonotra ny taona laniny valala io dia jereo tsara $100 ama iza zao tsy nahazo karama tany aloha tany tsy mampaninona anisan'izany koa raha nabavy berta mbola vavy koa nijoro vavolombelona fa tena hoe tena miasa maina e fa rehefa tonga ao amin'i Jehova misy rary no anao ao amin'i Jehova na izana ianao niza tonga eto fa vao mafaly ny teneko anao fa misy rary no anao ao amin'i Jehova ny problème ny olona tsy makao amin'i Jehova hoy Jesosy zany Mateo 7:20 any reo matitsika zany zany mantsy tantara efa nisy teto foana zany Mateo 7:20 misy ranabavy zay zao teto amintsika teto taloha tena pitradiny patron dia misy trano etage anakefatra angambany dia fianakaviana daholo sady maro anakabe dia izy ireny miasa amin'ireo io trano be io dia zaho izy manao ny totohatra fa any ambony ka hatrany ambany dia zaho izy manao an'le izy misy voaka tampoko ao amin'ny etage eo ambony ny zanaky ny eo ambony dia mivezivezy amin'ny toera dia maloto nefa le patron tonga avy any ray aman-dreny tsy te halala fa ohatrany hoe tsy nanadioany io izy dia io tohatra io zany nefa anao tsy mahazo mibediny zanaky le arabo koa hoe asa mandehandeha amin'ny tohatra fa le tohatra mbola mandomando io izy dia mivoaka indray ianao efa any amin'ny deuxième étage any amin'ny quatrième étage misy zaza mivoaka tampoka milala amin'ny tohatra dia reraka ao izy nefa izy tsy mahazo mibedy an'le zaza vonomy patron vao mibediny zanany patron verina avany mila mahita hoe tao tsy madio koa dia lazainy patron fa tsy nanao an'le izy ry havana tena mafy ange zany fa ny zavatra mampareno teto kely aloha le ranabavy dia aveo izy niala teto tsy fantatra toy ny fiainana efa le tsara efa nomboka le tsara kely aloha le fiainana dia niala tsy haiko aloha zao ny fiainana eny zao nge ry havana malala tsy nge ry havana araka le irana totsika hoe tsara antoka nge tsika ry havana ao amin'i Jehova fa maninona tsika ny te hiala ao amin'i Jehova nefa tena tsara antoka tsika nge ry havanao hoy Jesosy te hiantoka tsika hoy Jesosy any amin'ny Mateo 7:20 ary Jerosalema zay mamono ny mpaminany sy mitora-batony izay irana ao aminao impiry any tahanangonanao tahanangona ny zanaka ao taka ny fanomban'ny reny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany fa tsy nety ianareo indra vela olona ao loanareo ny tranonareo fa lazako aminareo trano zao dia tsy ahita tokoa ianareo mandra-pilazanareo isarona ny izy avy amin'ny anaran'i Jehova amen ole tenin'Andriamanitra manao hoe impiry aho no tahanangona ny zanakao taka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany nefa tsy nety ianao hainao moa zany rehefa misy avy ny orana dia le akoho ambanin'ny zanaka akoho ambany elatra le reniny tsy lena ririnina raha raika mandinika angamba dia nenatra akoho io mafana mamay mihitsy ambanin'ny elatry ny akoho io fa reo zanan'ireo tsy mangatsiaka izany na avy orana nisy fotoana ilay andro nisy haitrano may le poulailler may le tranon'akoho dia le ramatoa le reny akoho mikobona le atodiny dia tsy niala teo izy dia teo izy may teo izy dia le atodiny nambenany tao ambany tao tena zany Jesosy nge rehefa raha miteny an'izany hoe taka ny fanomban'ny akoho Jesosy ke maty mba hikobona atsika maninona no misy olona miasa fatratra tsy mety makao ambany elatry Jesosy izy tsy mety makao ambany fahafatesan'i Jesosy izy tsy mety mandray ny fahafatesan'i Jesosy izy Jesosy nge maty mba havelona atsika fa tsy Jesosy maty dia maty koa tsika fa Jesosy maty dia velona jangana indray mba hahatonga ny fiainantsika tsy ho faty alleluia hoy le Isaia teo manao hoe aiza moa izy teo kosa foana ny sarako zava-ponina tsinitsina nandaniko neriko kanefa ao amin'i Jehova tokoa ny rarinoa ary ny valiny ny asako dia ao amin'Andriamanitra aika misy valiny ny asantsika ao amin'Andriamanitra ary tsika raha vao tsy ao amin'i Jehova tsy mahita rariny ary raha vao tsy mahita rariny amin'i Jehova dia tsy mahita rariny na aiza na aiza ary Jehova reny ny afaka manafaka sy manavotra tsika eo amin'ny fiainantsika any amin'ny mpanjaka faharoa any
mpanjaka faharoa toko fahenina mpanjaka faharoa toko fahenina andiny faefatra amby roapolo ngevakitsika tenin'Andriamanitra manao hoe ary rehefa afaka izany be ny adada-mpanjakany Sirina morony miaramila rehetra dia niakatra hanao fahiranao ny Samaria. Nisy nosary mafy tany Samaria fa indro hanao fahiranao azy ireo manapatonga ny lohamborika lafo sekely 80 sy ny taim-boromailala pa-efatry ny kaba ho sekely 10. Aniny fahinina amby roapolo. Ary raha nitsangatsanga teny ambonin'ny manda ny mpanjakan'Israely nisy vehivavy nitanena taminy hoe vonjeo ary mpanjaka tompo ary mpanjaka taminy raha tsy vonjen'i Jehovah ianao aiza no amindreko anao amin'ny famoloana va sa amin'ny famiazam-poloboka. Hitanareo na ny mpanjaka ara tsy mahavonjy. Iretsika rehefa ohatra mahitahita fity amin'ny mpanjaka, mahitahita fity amin'ny filoham-pirenena, mahitahita fity amin'ny olona manamanan-karena dia tsy tia alalan'i Jehovah. Fa za miteny anao ny ahitanao ny rariny sy ny ahitanao ny hitsiny, ny ahitanao famonjena dia ao amin'ny Jehovah rery. Tanao fa teo mpanjaka tsy afaka nanao n'inona, inona izy rehefa tsy mamonjy anao Jehovah, inona ary ny ataoko aminao. Jakoa anao ny teteny aminao, rehefa tsy mamonjy anao Jehovah, inona ary ny azoko atao aminao. Ity fandarany ity tsy ity fandarany ity mamonjy, fa le Jehovah toriana anatin'ity fandarany ity. Ka rehefa tsy hain'ny fandarana ary ianao, misy olona mangatabavaka tsy mitsahatra, samy te manara fandarana. Fa ny fandarana le mampahery olona isan'andro hoe ohatra ny taloha izany tsy vita intsony hoe manokana adiny iray aminareo hoe isaky ny. Fa tsika ny fampahery. Ozy hoe mijery fandarana dia olona mieritreritra hoe tsisy mijery ny fandarana dia mitady olona hijery fandarana ny ralarado. Misy mijery ka. Ireo misy mijery ireo. Fa ny tena zava-dehibe, ianao tokony mandray an'i Jehovah ianao. Tokony marembo an'i Jehovah ianao. Tokony tahiana Andriamanitra ianao. Alleloia. Rehefa tsy vonjen'i Jehovah ianao izy izy. Aiza ary ny amonjeko anao? Inona ary ny azoko atao anao? Alleloia. Fa ty fisasarany ty koa ry havana, na fisasarany vatany io na fisasarany sainy io le verset teo mpanjaka faharoa toko fahenina mpanjaka faharoa toko fahenina le resaka raha tsy mamonjy anao Jehovah iny. Mpanjaka faharoa toko fahenina andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Dia le tenin'i Jesosy momba ny fanomban'ny akohan'ny zanany ambany ilany dia Matthieu toko fahatelo amby roapolo andiny fafito amby telopolo 23:37. Alleluia. Fa zao ity misasatra amin'ny zava-poana sy mandany ery amin'ny tsinitsininy ity raha tsy eo Jehovah. Ny tena marina zany le zavatra rehetra ataontsika ireo isan'andro dia afaka tsisy vokany daholo. Ary ny devoly dia manao izay tsy hampisy vokany ny ezaka ataontsika akivantsika amin'ity fiainana ity. Fa Jehovah ny rarino antsika amin'ny mahatonga ny fiainantsika ohatran'io. Ary zavatra rehetra ataontsika raha vao tsy arahantsika amin'ny Jehovah, raha vao tsy anatenantsika amin'ny Jehovah dia reraka tsika. Ary zany mahatonga antsika tsy tonga dia tsy mieritreritra vokatra izany, fa tonga dia mieritreritra fotsiny amin'ny Jehovah, indrindra ity asan'Andriamanitra izay ataontsika ity. Galatiana evaka itsika. Galatiana toko faefatra. Mampirantsika Paoly. Galatiana toko faefatra andiny paraka ambin'ny folo. Ho Paoly. Galatiana toko faefatra andiny paraka ambin'ny folo. Matahotra ny aminareo fa andreo dia nisasatra foana taminareo. Ao koa zany misy fisasana nataon'i Paoly amin'ny ara-panahin'ny olona. Nitarika ny olona ny Paoly hivavaka. Nitarika ny olona Paoly hitandrina didin'Andriamanitra, anatina bebe kokoa an'Andriamanitra. Fa rehefa vita izany dia nisy tahotra kely tao amin'ny Paoly nanao hoe mety nisasatra foana taminareo. Raha misy ry havana fahavoazana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny mahita hoe nisasatra foana izy tamin'ny olona anankiray. Nitory nefa very ihany ilay olona. Nitory nefa miverin-dalana ihany ilay olona. Izany no fatiantoka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny fatiantoka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tsy hoe ny fahakelezan'ny mpanaraka anazy na fahabetsahany.
nisy tiktokeuse zay 1 million d'abonnés dia niena latsaky ny 1 million ny abonnés lasa 800 na ohatr'izany tsy fantatro 800 lasa 800 000 na ohatr'izany dia namony tena izy satria efa tafakatra 1 million dia niena ny fahavoazana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra mpitoro filazantsara dia ny sasatra foana nefa tsy nisy vokatra. Nisy fotoana nisy nanao hetsika zay tany anatin'ny fiangonana nisy anay taloha izay mivady moa mba nitarika an'izay hetsika zay rehefa tao anatina fotoam-bavaka nyrehatra be izay dia tena reky mihitsy ny fanamasina namangy dia tena tonga tao anatiko tampoka etaeto hoe andeha hitory eny amin'ny zanaky ny alina dia teneniko tao am-piangonana ilay izy dia niandro sy niany dia fitapitra ny sabata dia nivory dia niteneniko ny etaetako dia tapaka tonga dia dinanaiky daholo ny taloha iaraka taminay dia isaky ny lakamisy zay mitory eny Analakely eny Tsaralalàna eny Antaninarenina eny amin'ny Sarombavy eny Behoririka mitory teny amin'ny alina fa zao tena teneniko anareo fa rehefa taty ariana manontany teny izay mivady inona ary ny vokatra tamin'ireny misy fotoana mangatsika ny andro avy ny orana fa ianao teny le megafone koa tsy dia heno tsara tena mafy zany ady zany mafy zany nitory raha nisy asa fitoriana kalamanjana tany hitako hoe mafy dia izany nataonay izany fa tena mafy tena tsapako hoe tena enjana ilay izy satria tena eny amin'ny toerana tena tamin'izany ianao contranao daholo na ny mpisotro toaka na ny mpivarotra toaka satria tonga dia teny indreo ianareo izy manam-poty zay io izy tsy mivarotra toaka any am-piangoninareo hoe ka nahoana nareo mitory tena aty amin'ny fivarotana toaka izy manomba ny tsenanay ana mandeha roka ho azy zany tena hoe roka roka fa izao no tena zavatra nahavariana tao anaty amam-bolana maro zay nanao an'izany na ririnina na fahavaratra na mafana olona ray tamin'izay io tantaran'Amam-Pionina io avy nandeha zay zany rehefa mandeha manao an'io dia zay moa zany tompona raikitra ilay tanora izay mivady dia rehefa avy mandeha mitory dia mbola manatitra an'ireo ankizy ireo misy mody any Mahazoarivo any ambany tanàna be any anaty anina be any dia manatitra an'ireny tsirairay avy satria tanora kely daholo tompona raikitra ianao dia elo olona tao am-piangonana tamin'izany dia mbola manatitra ny ankizy tsirairay avy izay mivady manatitra fa tena nody zay ozy nareo zay vao tafiditra amin'ny vavahady nay any amin'ny roa maraina amin'ny telo maraina zay vao tafiditra amin'ny vavahady nidy ny vavahady pobasy teo amin'ny arabe nisy nanafika ilay olona tao ambany akaiky ny tranonay Jolay 4 indray maty tamin'izany tsy efa Jolay 4 maty vao fa tifitra be amin'ny kalaky tena fanarovan'ny tompo dia inona ozy nareo misy fotoana torahan'olona mitavoangy ianao mpitorinteny misy fotoana za tena nraisina olona misy reo tonga dia mena maso be zay za tena mihitsy tena devoly maka nofo endrik'olona mihitsy tonga dia nraisiny tamin'ny vozon'akanjo ka dia nikendainy aho hoe aza mitoriteny eto dia saika tifiriny tontondry dia nomeko fa tsy za tonga dia sakanan'ny olona zany hoe arika zavatra mafy tena tiarina zay mivady dia mandinika eo zany mivady orineny mba inona ary zany ny vokatry renina zay zany tsy rehetrehatra hoe mety misy zazavavy ny alina be dia be hivavaka amin'izay mety misy mpisotro toaka be dia be ohatr'izany misy sodomita ninona tena mpanendaka mifanena aminao eny daholo mianotory tena fa tena inona ny vokatra olona ray voalohany aloha zany efa tapitra ny toriteny dia betapetsa zao maka adresy mame numéro dia reny le vangina rapitso zoma tontolo zany tamin'izany zay moa tamin'izany ohatrany any miasa dia plainton ohatran'ny plainton kely ihany zany dia eny amin'izay dia ramampina to dia mandeha mitety hatrany nosy beka hatrany nosy zato mandeha mitety ny trano indray dia mitory teny sy ny sisa mampahery
fa nerim-po veramay olona reny tonga ary tena tonga hatrany amin'ny batisa kosa nefa izany olona izany isaorako an'Andriamanitra mitoriteny koa zay sy mampionona redrera no an'nytetsika ity isaky ny talata maraina zay mitoriteny any amin'ny fitsarana dia tokantrano anankiray no efa ny mivavaka iny zany dia mitoriteny dia aloha enjiditra ao zay dia nitondra mivavaka an'ilay hoe jolaly andiditra fitsarana reny dia tsy nigadra ilay rahalahy kely dia lasa mivavaka lesy lahatra mihitsy izy mianakavy kely dia lasa nivavaka. Ny tiako lazaina hoe zay tamin'izany mangataka autorisation amin'ny filohan'ny fitsarana mihitsy fa vokatra ray tsy ny ohatran'ny roa dia mieritreritra ny hoe inona zany no vokatra izany zavatra izany fa zao misy vokan'izany satria maninona voalohany indrindra Jehovah mahita an'izany aiza ny rariny tsy tany amin'ny reniny ny rariny fa any amin'ny Jehovah ny rariny. Rehefa manao zavatra manomboka androany aza ny vokatra ny jerena dia mba inona moa zany ny fisasarana fotsiny tsy fisasarana fotsiny io fa tena Jehovah mahita an'io. Paoly natahotra matahotra ny aminareo izy fa andreo dia nisasatra foana taminareo ambola nampimy Paoly an'ity ary le izy hoy izy Paoly any amin'ny Korintana faharoa mampalahelo ihany ngery avy an'ity Paoly ity Korintana ity mba tsy mba tiako raisinareo ianareo izay manana ray aman-dreny ara-panahy manana mpitarika ara-panahy ity mba zavatra teneniko an'ity alahelo Paoly ity. Korintana faharoa toko 5:10 Korintana faharoa toko faharoa 5:10 ngefa kitsika Anasolo Korintana faharoa famadika Korintana faharoa toko 12 Korintana faharoa toko 12 5:10 Korintana faharoa azafady erika fa foakely aloha azafady erika fa mazary fandiso fa Korintana faharoa toko 12 5:12 sy 5:12 Korintana faharoa toko 12 misaotra erika Korintana faharoa toko 12 5:12 sy 5:12 amin'ny Jesosy manao hoe indro efa fanonteno zao ny voninakaty aminareo nefa tsy havaky tratranareo fa tsy ny fanananareo ny tadiaviko fa ianareo fa tsy ny zanaka ny tokony hiaro ho an'ny ray aman-dreniny fa ny ray aman-dreniny ny tokony hiaro ho an'ny zanany ary za dia faly indrindra handany sy olaniana aso ny fanahinareo na dia araka ny fitombon'ny fitiavako anareo azy ny fienan'ny fitiavanareo ahy. Alleloia. Hoy izany Paoly zara mandeha mitory aminareo tsy ny fanananareo ny ilaiko fa nareo zany hoe ny fanahinareo. Alleloia. Amen. Zara mankaty aminareo koa tsy ny fanananareo ny ilaiko fa ny fanahinareo. Hoy Paoly tsy ny zanaka ny tokony hiaro an'ny ray aman-dreniny fa ny ray aman-dreniny ny tokony hiaro an'ny zanany. I Paoly zany io 9:12 ary za dia faly indrindra handany solaniana aso ny fanahinareo na dia araka ny fitombon'ny fitiavako anareo azy no fienan'ny fitiavanareo ahy. Ndika zany tsy mbola problème amin'ny Paoly koa na tianareo izy na tsy tianareo. Misy izy zany mitombo satria zao asan'Andriamanitra zao ngeravany ny mpanompon'Andriamanitra dia tena manam-pitiavana ny olona itoriany teny. Ny pastera, ny mpiandry, ny presbytera, ny bishop sy rehetrarehetra dia manam-pitiavana ny olona itoriany teny. Nareo nge tiako Alleluia. Iaretako tory eto tena tiako nareo satria maninona
zany no mahatonga antsika hoe nareo a rehefa misy ohatra hoe misy pastera na mpitarika anareo miteny hoe ohatra hoe za zao teneniko anareo ty zavatra ty misy rahalahy zay taloha mpiara-mivavaka taminay mpanompon'Andriamanitra izy io a fanafody mitory-tesa sisa fa manana fahalemena anankiray zay izy io tsy tena tsy nety hafany nampalahelo izy io a mino fa efa afaka izy a voafatotry ny sigara izy ry havana de izy zany a io sigara io tena tsy nety resiny mihitsy fa izy tena mitory-tena izy tena mahay baiboly izy tena mitory tena ary mahazoto manao asan'Andriamanitra izy re mandeha tongotra mibatasoanao mandeha tongotra lavitra reny sady mitory-tena zany hoe mafana fo be fa miafina be mihitsy izy tsisy mety de foka sigara izy ry havana tena isy nahita am'izay izy foka sigara de taorianany am'izay a vo misy miteny ohatra hoe mba mananatra ny tanoa izy de zao fotsiny teny olo tena hoary mifoka sigara zao ny zavatra tsy takatritsika mety mifoka sigara izy fa nefa izy mananatra anao tsy foka sigara ianao nge zany tiany halleloia zay koa tia anareo ro mami halleloia nareo koa tianay daholo nareo zany miteny hoe mba miteny ny tenany nefa ny izy aza le izy ny jerena fa raha mbola miteny aminao izy aza mifoka sigara de satria fantany fa mahaveriny mifoka sigara de tia zany ianao fa anao tsy miteny ianao ary mifoka za iny tsy foka fa raiso ny fananarany za kory tsy manome vahanan'izany na hoe manome rariny am'izany hoe mpanompon'Andriamanitra de foka sigara sy anao zavatra rehetrarehetra ohatrany tsy ry havana fa teneniko anareo zany hoe ny Paoly tena ozy Paoly hoe na de araka ny fitombo fitiavako azy na za zany ary tia anareo foana ohatra nefa any amin'ny takano zay vo mety tsy tia ana nareo tsy problème ny Paoly zany halleloia tsotra to tsy problème amin'ny Paoly zany ny amin'ny Paoly a tsy any amin'le olo reny de davany any rariny fa izany de davany Paoly ny ranony any Jehova halleloia hoy Paoly tsy tahitra koa izy miteny amin'izao izy vao makeny Korinthiana faharoa erika Korinthiana faharoa toko faharoa andiny fadimy amby folo tsika vao iteny hoe Korinthiana faharoa toko faharoa andiny fadimy amby folo faefatra amby folo sy fadimy amby folo Korinthiana faharoa toko faharoa andiny faefatra amby folo sy fadimy amby folo amin'anana Jesosy fa isaorina anay Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva mbo ao amin'ny Kristy toy ny fanaony izay avy mandresy ko dia ampisehoany ny antony ny fahalalana azy eny tontolo eny izay fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izay hanitry Kristy zany tena hoe fofony Kristy amin'ny teny frantsay tena hoe fofony odeur bonne odeur halleloia tena hoe avakintsika amin'ny teny frantsay zany io a de tena hoe fofona manitra Kristy nge manitra de hoe fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra zay am'izay vonjena sy am'izay ho very ina dikan'izany izahay a mamofona ny Kristy ny mpitory-teny a mamofona ny Kristy de zao mandeha fotsiny izy mitondra ny fofony Kristy halleloia za zao mba amin'ny alalan'ity fandaran'ity nitondrako anareo fofony Kristy izay ity amiko amen halleloia mety eninareo any an-trano any ve ao alinina le fofona halleloia halleloia ry havana ohatra zany fiatsika mamamapinony zany izy mifoka sigara fa be teny olona mifoka sigara de le olona zany tokony hisaotra azy mety anazy fa tsy mijery nareo hoe za zany ohatra mananatra anareo de zako ndray nijerenareo fa tsy le anatro teneniko anareo aza manao an'izany fa tsy mahasoa atsika zany fa handry Kristy ho an'Andriamanitra izay am'izay ho vonjena sy zay ho very mitory ny ataonay na am'izay ho vonjena na am'izay ho very Andriamanitra manao ty ho vonjena ty ho very ny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra mitory fotsiny zay tsy mahafantatra izy no very izy no vonjena za tsy mahafantatra za ve ho vonjena sa ho very fa mitanjoko de ho vonjena halleloia fa zao ny amin'ny Paoly de zao efa handry Kristy fotsiny izy zay mihaino tsara zay tsy mihaino tsara vita ny adidiny
fa izao ny zavatra tena tikeza be izay tena tsy tiako adinitsika rehetra Isaia 50 Isaia 50 andininy 50 ny tsy tokony akivy atsika amin'ny asan'Andriamanitra. Halleloia. Isaia 50 andininy 10 aminaran'i Jesosy manao hoe io Jehovah tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany manapaka, indro ny valim-pity atolony dia ny aminy ary ny valinasa omeny dia ho an'ny laony. Halleloia. Io ny tena motivation antsika mpanompon'Andriamanitra. Na hitory amin'ny olona 100 ianao anankiray mba mieno, io motivation antsika. Na hitory amin'ny olona 100 ianao 90 mieno, io motivation antsika. Halleloia. Ahoana izy io Jehovah tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany no anapaka, indro ny valim-pity atolony dia ny aminy ary ny valinasa omeny dia ho an'ny laony. Any amin'izy ary ny rariny tedavitsika ao amin'ny Jehovah Andriamanitra. Tsy maintsy mahazo karamany ny mpiasay. Halleloia. Tsy any amin'olona ny andrasantsika fankaizan'ny karama sy valim-pitizany, tsy any. Izany mahatonga antsika motive isan'andro. Na mbola misy tsy tia koa ary motive foana tsika satria zao raha Jehovah mbola tia antsika dia tsy maninona izany. Za raha ho tiany izao tontolo izao, hiteny je t'aime manahy daholo izao tontolo izao fa Jehovah tsy tia anahy intsony, tena mitomany aho. Fa raha izao tontolo izao makahala noho ny amin'ny Jesosy dia fantatro fa Jehovah Andriamanitra tia ahy dia courage aho, motive za, faly aho, tsy kivikivy izany aho, ary tena hoe tena mandeha amin'ny tena Jehovah andrarona antsika. Halleloia. Varena angamba izay afatra izay Jehovah no rarina antsika. Isaia 50 manomboka androany dia 7 foana ny sasarako zava-poana tsinontsinona ny mandaliko ny kanefa ao amin'ny Jehovah ny rariny tokoma ary ny valin'ny asako dia ao amin'Andriamanitra. Halleloia. Amen. Rado akiradio. Indrele olona ny kantoko. Tsy mety manohitra. Ino ny kantoko raha misy aminareo avitra ny toriteny, raha misy aminareo maniry izara fahatsapana dia misokatra ho anareo ny messenger. Iza no manam-paniriana hizara fahatsapana dia misokatra ho anareo ny messengerany Rado Akiradio. Taontsika aloha ary piditra olona hizara fahatsapana. Ka raha ohatra efa ao izay olona izay dia mentsika zavatra ny fitenenana. Marina Tiana, anao ny fitenenana. Dia makasitraka pasitera amin'ny fitenenana ny zavatra tena namarika an'andrany izany hoe ao amin'ny Jehovah ny harena ao amin'ny farisoavana fa tsy azo ny fisasarantsika olombelona tiana asa anankifolo ary na iray na roa na telo na firy na firy efa tsy hoe Jehovah dia tena hoe tsisy ny zavatra voaray izany. Dia Andriamanitra faharoa Andriamanitra manolotra ny taona rehetra izay lany dia probleman'ny olona nefa izy tsy mety manantona Jehovah ka aloha manantona Jehovah izany dia voamonitra daholo ny zavatra rehetrarehetra izay nataontsika tany tany. Dia fahatelo farany zavatra rehetrarehetra ataontsika izay ataontsika dia tsy raha tsy arahana amin'ny Jehovah dia tena mahavizaka antsika dia aleo miaraka amin'ny Jehovah indrindra amin'ny asan'ny Jehovah tsika dia tainy dia taonsareta maraiky. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao Marina Tiana, mahafinaritra be ilay fizarana fahatsapana. Jesosy hamaly fity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany foana. Marina Tiana dia fahasoavan'ny tompony ho aminao sy ny ankonanao. Alleluia. Taontsika piditra olona hafa manaraka indray hizara fahatsapana. Alleluia.
Raso aloha. Rehefa ao ary a raso aloha rehefa ao ary a raha latojo dia raso aloha mbola tsy menazy fitenena raha tsy misy sary. Teny Jesosy raha latojo fanao ny fitenena nina ny azonao ambara androany. Jesosy zao tsika rehetra dia misaotra betsaka pastera na amin'ny fitenenana. Dia nahakasika ana voalohany ilay fijery vavolombelona andamavavy sambolata teo tena nahakasika hoe ndry tena hoe niasa mafy izy a, tsy nahazo karama, ndranomaso a, sy ny sisa niasa fatratra amin'ny enina vao matory nefa amin'ny 7 maraina dia efa mifondray amin'ny enina efa maraina zany dia adiny telo fotsiny mba matory. Tena nisasatra nefa tsy hisy dikany sy foana nameno kitapo goaka fa rehefa teo Andriamanitra dia mivavaka anaky-pota amin'Andriamanitra dia nahazo karama amin'izay dia nilamina be dia nitahin'Andriamanitra amin'izay ndry vao mampitombo ny fitiavana an'Andriamanitra. Aleloia. Dia ny faharoa ilay tantaran'ny Paoly teo sy ny tantaranareo mivady teo tena nahakasika be hoe rehefa manao zavatra zany dia indrindra fa asan'Andriamanitra dia tsy vokatra no jerena hoe ny vaofo ve ilay olona sa firy ny vaofo aman'arivo ve sa firy fa ny tena zava-dehibe dia hoe Jesoly Kristy tonga Jesosy ao anaty na ho any very na ho any tsy very na ho any voavonjy na ho any tsy voavonjy dia mitombo teny zany ny zava-dehibe dia Andriamanitra no mahita dia tsy amin'ny olona no mitady ralony, tsy amin'ny olona no mitady valim-pity fa na dia mitombo ary ny fitiavana ny olona toriana nefa ny olona raha vao mahay miena indray ny fitiavany dia tsy maninona fa Andriamanitra ny valim-pity tsy amin'ny olona zany dia amin'ny valim-pity sy rariny fa amin'Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra izay hetsika rehetra atao zany dia hitan'Andriamanitra na dia mitory ary mitory ka miverin-dalana ny olona ohatra ny tenen'ny apôstôly Paoly teo hoe matahotra ny aminareo to dia hiasa fatratra fotsiny fa tsy miasa fatratra zany fa hiverin-dalana atao ary ny olona dia fa hitan'Andriamanitra ny ezaka natao dia mahakasika ilay izy ady manosika tany anao ny asan'Andriamanitra. Aleluia. Ai Jesosy daholo mankasitraka pastera. Aleluia. Mankasitraka raha latojo sotra indrindra tamin'ny fizarana fahatsapana dia Jesosy any amaly fitianao mitombohitra sy fahasoavana hatrany hatrany foana dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo. Izay no zara fahatsapana. Misaotra anareo, Jesosy amaly fitianareo. Dao antsika hanao hira anankiray tsika. Ataontsika ity hira ity elaela tsy nataontsika izy ity. Alléluia. Ataontsika ity hira mahafinaritra be. Jean est un pro du bricolage. Elaela izy ity tsy nataontsika fa ataontsika amin'izay izy androany. Misaotra anareo ny zara-pahatsapana dia misaotra anareo anatrehana hatramin'ny farany. Tonga dia hanao hira tsika dia aoriana izany tsika to dia hivavaka avy hatrany. Hivavaka ho an'ny firenentsika dia hivavaka koa tsika ho an'ny fandarana. Aleluia. Mino finaritra tao ilay aritsika rehetra. Jazinao tompo dia andrasako foana na dia tsy mamontsy nazany aviavy dia mbola matokanao ao na toa tsy mety avoko zay rehetra tao dia menao fa mahay anao ataontinavako ny lalan-kare dia menao fa mbola misy lalana misokatra ho ahy. Na dia taretra jazinao tompo dia andrasako foana na dia tsy mamontsy nazany aviavy dia mbola matoky anao ao na toa tsy mety avoko zay rehetra tao dia menao fa mahay anao
Tukajawa Tiuberi mainu tumbo Nirano masukula saka Niluar juli kukani babaka Nitarai na taminao Dayang duwari Tunganyang zene Nurubari babaka Iwan tali Fifari nawai Yahitani famong zinao Tiuberi mainu tumbo Nirano masukula saka Niluar juli kukani babaka Nitarai na taminao Dayang duwari Tunganyang zene Nurubari babaka Iwan tali Fifari nawai Yahitani famong zinao Sinisiderio Valitsapa kule kupaja manita Ntindu silidera Nani fiteria Tomanasa Bandai kuli marakarena Ingo kufaina ya jamarisa Inda yadu mari Utunga yadasa Tiuberi Sukulataka Niluar juli kukani babaka Nitarai na taminao Jayang duwa Tunganyang zene Nurubari babaka Iwan tali Fifari nawai Yahitani famong zinao Tiuberi mainu tumbo Nirano masukulataka Niluar juli kukani babaka Nitarai na taminao Jayang duwai Tunganyang zene Nurubari babaka Iwan tali Fifari nawai Yahitani famong zinao Jayang duwai Nurubari babaka Iwan tali Fifari nawai Yahitani famong zinao Fifari nawai Yahitani famong zinao Alleluia, misaotra anao zay Jesosy any amin'izany fotoana androany zany. Misaotra anao Jesosy satria tototra somatsara teto indray ny fotoana. Mankasitraka indrindra teo Andriamanitra satria nahazo motivation vaovao indray zay androany. Dia aika ny rariny tokony ho anay dia ao aminao rery ihany. Saotra Tompo. Tsy kivikivy zay tena hoe tsy ketraketraka izay tena mahery zay ary tena ho ataonay foana ny asanao na iny kidona na iny kiatra tsy andrandraina ininina fa satria ny rariny tokony anay dia efa ao aminao. Misaotra indrindra Jesosy misaotra amin'ny fahatanterahana fotoana, misaotra amin'ny reto mpanomponao zay tonga teto androany. Misaotra satria dia tena tsapanay hoe tsy niteniteny rery teto zay fa nifoazonao reto olona reto hijery fandarana. Matoky sy mino fa voarain'izy ireo ny hafatra, matoky sy mino ihany koa fa zay voarainy dia tsy ho esorina amin'ny tsondry. Ka nivozana fafy androany dia amohany amin'ny tany lonaka dia any amin'ny fon'izy ireo zay andrin'ny teninao dia amoha avy zato eny arivo tsy manam-patapelana ka hiboboka ho fiainana mandrakizay ho azy ireo. Saotra Jesosy. Dia nalaza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Raha misy zavatra mahatery azy ireo tonga teto,
mety mba tiany angatanana aminao angatanana ny famindra-po sy fahasoavana avy aminao dia jereo amasonao be indra fo izy ireo ary dia tantera ho amin'izay irin'ny fony ataovy mihoatra lavitrao zay maneritreretiny sy izay takatry ny sainany no anaovanao azy ireo Jesosy. Fa ny isoa izao sakrifisy ataony zao satria sakrifisy zao fiareta-tolo zao dia tsisy na dia ray aza hiala maina eto amin'ny anarany Jesosy mangatahako izany bavaka izany. Misaotra Jesosy manalo. Halleluia. Amen. Nampandrosikaina vavitsika mihaja amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Anao firenena mihaja. Halleluia. Mankasitraka pastora nanome fitenenana dia mbola hiaraka hivavaka isika ho an'ny firenena sy ho famaranana fotoana. Jehovandriamanitra rainay tsara indrindra, tsy hainay tsy hisaotranao Jesosy malala fa tanteraka sy lavoravo teto indray fotoananay anio Misaotra ny amin'ny teninao izay nampombanao ny mpanomponao fa tena hoe nampahery, nafahanay nandraindray Jesosy nafahanay nampitombo ny finoana ary nanaisitra ny fahakiviana taty anatinay ny teny izay nampombanao ny mpanomponao Misaotra Jesosy satria tena marina tokoa fa ny rarinao anay dia ao aminao irery ihany Jesosy afaka horesin'ny fahavalo izay Jesosy amin'ny zavatra rehetra raha tsy miaraka aminao izay Jehova fa rehefa ao aminao izay Jehova kosa dia taka ny fomban'ny reniko ny zanany no fombanao anay Jesosy satria efa maty ho anay ianao Jesosy mba hampelonanay ary ny fakanesanay aminao Jesosy no rariny tokony anay ka ninonina ny sasaranay ka foana avokoa dia ao aminao ny rariny tokony anay Jesosy dia ao aminao izay Jesosy no mandray ny valiny avy aminao avy zapeny na miara-panahy zany na miara-nofy ka ny fitahinao anay Jesosy malala dia tsy azo ny fisasaranay ampiana fa ao aminao izay no mandray feno satria fantatra Jesosy fa ianao ilay tianay, ianao ilay mijery ny rariny sy manome anay ny rariny Jesosy dia isaoranay anao Jesosy malala ny amin'ny rariny izay omenao anay amin'ny zavatra rehetrarehetra izay lalovanay sy ainanay dia mankasitraka anao feno izay Jesosy malala ankehitriny izay Jesosy raha mitondra bavaka ny firenenay dia hoe rariny Jesosy ity firenenay ity Jesosy tena hoe miainao anatiny fihazakazahana amin'ny zava-poana Jesosy tena hoe mitotototro eto sy eroa ny vahoaka malagasy nefa tsy mahita ny rariny araka ny teninao teo Jesosy dia raha tsy makao aminao izay raha tsy manantona anao izay dia tsy ahita n'izany rariny izany firifiry moa ny malagasy Jesosy no tsy manantona anao sy mialaka ao ambany elatrao fa mandeha amin'ny heriny sy sainy fotsiny Jesosy dia foana avokoa izay rehetra ataony ety amin'ity tany ity fa ankehitriny Jesosy izany teninao tonga izany dia akasika ny malagasy tsirairay indray Jesosy ahafahan'izy ireo tena miarikiraka aminao ahafahan'ny malagasy mahita rariny ao aminao amin'ny zavatra rehetra rehetra dia isaoranay anao Jesosy nefa piasanao eo anivon'ny firenenay anivon'ny malagasy tsirairay avy dia ankehitriny raha isarakety koa izay Jesosy amin'ity alina ity eo ka ny fanatrehanao hanova sanalika anay tsirairay avy isan-tokantrano ka nizaniza nandre ny teninao teto Jesosy dia andray avy zato eny ary teny mpakatofa tsy teny fanadino dia apetraka fenao ampelantananao ny fotoana rehetra omeo anay ny toromasomany ny rasonao andrakitra anay tsirairay avy dia raha sy lazana ny folosainao Jesosy malala Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao raha mihaja tao anatin'izay vavaka mamy be vavaka ho an'ny firenena izay dia Jesosy amaly fitianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra anareo nambavy raha nambavitsika pagesy mitondra vavaka fanombohana dia $100 ihany koa tamin'ny toriteny mamy be. Jesosy amaly fitianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany ary mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia misaotra ihany koa any rareo izay zara-pahatsapana teto dia Jesosy amaly fitia dia mitombosa sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Raha mbola singana mbola lanitra Jesosy ka tahin'ny tompo venena soamatsaritsika dia taia eo neto ndraitsika rapitso. Misaotra nareo rehetra koa tonga niatrika nanaraka andeto dia Jesosy amaly fitianareo. Mahereza daholo ny Aki Radio Point Radio 102.5.com mbola mandeha isanandro Aki Radio Point Radio 102.5.com misy totezaka ilay adatelo amin'ny 7:70 maraina amin'ny 7:70 alina dia hirahira ny ankoatran'izay. Samy tahin'ny tompo daholo mahereza.